Mila tohanana hono ny asan'Andriamanitra satria mila misy fanahin'olona marobe voavonjy amin'ny alalan'ny fanohanana ao ny asan'Andriamanitra. Dia ao anatin'izay dia tsindriana be mihitsy ny resaka ara-bola, ny resaka mamona. Dia motivena azy positena be mihitsy ny mpino andoha ampahafolo-karena, azoto, andoha rakitra, hipartisipe amin'ny collecte resaka fandraisana anjara amin'ny fetin'ny taranaka, fetina jobila sy ny sisa be dia be isian'ny resaka ara-bola. Fa ny olona resy lahatra amin'izay fa izaho tsy mety resy lahatra amin'izay mihitsy mahagaga. Tena tsy mety resy lahatra mihitsy aho hoe resaka mamona no famonjena fanahin'olona. Tsy mety resy lahatra mihitsy aho hoe resaka mamona no fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Amiko tsy misy idiran'ny resa-bola mihitsy hoe mamona no mampandroso ny asan'Andriamanitra. Tsy misy idiran'izany na dia kely tahaka ny silakoa ary. Satria raha izay raisonnement izay no raisina dia tsy nitory-teny teny an-tendrombohitra Jesosy Kristy, tsy nitory-teny izy tany amin'ny tempoly, tsy nitory-teny izy teny rehetrarehetra teny, fa dia niteny tamin'ny apôstôly fotsiny izy hoe manangana orinasa mpamokatra vola ianareo ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Tonga dia tsotra be ohatran'izay fotsiny teniny. Ary ny patriarka tsara lazan'ny finoana rehetra tany aloha tany, ny mpanjaka, ny mpisorona, ny mpaminany, dia arak'izay ihany koa izany dia namokatra tsotra izao fotsiny orinasa mpamokatra vola am-piangonana, mpamokatra mamona, satria izay no bazy eritreretinareo fa fampandrosoana ny asan'Andriamanitra sy fanavotana fanahin'olona. Ary izay no tsy maharesy lahatra aminareo, ary tsy ho resy lahatra mihitsy aho. Tsy ho resy lahatra mihitsy aho. Tsotra be fotsiny ahako hoe ny resa-bola tompoko dia fampihodinana ny sistema ao anatin'ny fiangonana anankiray hatreo fotsiny ihany. Ny elektricité tsy maintsy aloha, ny hofatrano tsy maintsy aloha an'izay mandoa, ny hofanasanao tsy maintsy aloha, mijanona hatreo fotsiny ihany ny resa-bola fa tsy misy resaka mihitsy hoe fampandrosoana ny asan'Andriamanitra sy amin'ny mahasove fanavotana fanahin'olona. Izay ilay izy izay. Ny Jaona 5:10 no feny izany rehetrarehetra izany raha tiantsika handroso ny asan'Andriamanitra, raha tiantsika izy amin'ny sauve dia tsy maintsy miray amin'ny Kristy Jesosy isika. Selon an'ilay contexte Jaona 5:10, fanoharana ny amin'ny voaloboka ny ray tsy toy ny mpanamboatra ary Jesosy Kristy ilay foto-boaloboka iraisantsika. Dia ao anatin'izay union parfaite izay no isian'ny ositra midina amin'ny mpino anankiray sy na mpitondra fiangonana anankiray dia mihetsika Andriamanitra, mandroso ny asan'Andriamanitra. Tsy isika no miasa fa Andriamanitra no mihetsika ao anatintsika ary tsika mihetsika no asan'Andriamanitra, fa tsy isika no miasa ho an'Andriamanitra amin'izay dia Andriamanitra no mihetsika ao anatintsika dia misy ny amin'ny mahasove ary mandroso ilalay izany fa asan'Andriamanitra. Izay ilay izy izay. Mino aho fa voarainao ny hafatra mazava tsara aminao fa tsy misy resa-bola izany mihitsy fampandrosoana ny asan'Andriamanitra fa mijanona fotsiny ihany amin'ny fampihodinana ny sistema ao anaty fiangonana ny resaka mamona ry zareo. Tainy tompo mirary soa.